Tsy niandrela fa nandray ny asany avy hatrany ireo ministra ao anatin'ny gouvernement tan Jean Ravelonarivo nanomboka androany dia efa nisy ny famindram-panefana teo amin'ireo ministra teo aloha sy ireo ministra vaovao. Isan'izany teo amin'ny ministeran'ny varotra, nanatanteraka izany ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny indostria. Avy dia namonjy ny andraikitra sahany ireo ministry ny gouvernement Ravelonarivo Jean. Niroso tamin'ny famindram-pahefana araka izany ireo ministra vaovao sy teo aloha, isan'ny nanao tanteraka izany ny ministry ny varotra sy ny Ifanjifana. Nandray an-toerany tokoa ny ministra Rabesala Henry izay nandova n'Andriamatoa Rafidy Mananarsson. Efa nametraka ny vinety mampiroborobo ny sehatra ny varotra ny ministra vaovao. Dia araka ny fantatsika dia misy ny varotra ivelany sy ny varotra anatiny. Ireo rehetra ireo dia saripady tokoa. Ary laharam-pahamehana ahafahana mampandroso ny Madagasikara izay irakirana ihany tatoato. Foizako ohatrany moa zany dia fidirana zava-misy. Izay aloha anton'ilay passation teo araka jerena hoe inona ny olana, inona zavatra mainka mila enjena, efa misy volavola lalàna efa tokony ndroso dia ny zavatra iny nojerena malaky aloha ahafahana mandroso haingenaingaingana. Lafitrezaka dia ny fijerena ny fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelany rehetrarehetra, fikafana amin'ny lafivalin'ny tany rehetrarehetra ny fiarahantsika miasa, dia eo amin'ny koa ny lafiny eo amin'ny bonne gouvernance. Niroso tamin'ny famindram-pahefana ihany koa ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miakina sy ny orinasa madinika dia aloha sy vaovao dia Andriamatoa Jules Etienne sy Rafidy Mananarsson. Nampiseho ny fahavonona nitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana ny firenena Andriamatoa Rafidy Mananarsson. Tokony ho valorisena ny entantsika eto Madagasikara. Tsy vitany mamokatra tsika. Mais quel est le surplus? Inona ny tokony hivalorisentsika ny entantsika, valorisena ahafahantsika mahazo ataontsika hoe vola hafa koa zany ahafahantsika manondrana ny velany. Manondrana ny velany. Valorisation zany rehetrarehetra zany dia mila usine, mila zone franche. Izy ka fanaveny tiako monsieur le ministre aiza ho aiza le ministre sucrerie. Tsara ho fantatritsika ny ataontsika ny historique zany usine teneninareo izany. Anatin'ireo usine nareo ny misy ampahany amin'ny volam-panjakana ny ao anatin'ireo hoe tsy zany andidy anao an'izao hoe osokafana na tsy osokafana, tsy ny tenako nanao an'izany fa conseil de gouvernement, conseil des ministres, ny président de la république no ifandinika amin'izany izahay. Tao anaty firahalahiana tanteraka no nizoran'ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ireto ministra roa tonta izay efa mpiara-dia sy taona maro lasa izay.